Faly mitondra ny arahaba ho anao izay manaraka ity fandaran'ity isan-tokantrano, tokolasy sy tokovavy. Mitohy hatrany ny ady varotra seza ho an'ny mpanohana ny fitondrana, ary tamin'ny faran'ny herinandro io dia ny fikambanana Fizaha-Fafy na ny fikambanana zanaky ny faritany Fianarantsoa no nanao hetsika ka tamin'izany indrindra no nanambarana Ramatoa Kristina Razanamahasoa izay mpitarika izany Fizaha-Fafy izany, ary filohan'ny antenimieram-pirenena ny fanambarana lehibe mitodika anakany amin'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe homeo asina ary homeo ireo anjara izay tokony ho any izany faritany izany amin'ny alalan'ireo solofo, satria mampiana-janaka manana ny maha izy azy ny zanaky ny faritan'ny Fianarantsoa, ka heverina fa tokony hanana anjara andraikitra lehibe ao anatin'ny fitantanana ny firenena, ka niresahany tamin'izany ny lapan'ny Mahazoarivo sy ny antenimieram-pirenena. Ny antenimieram-pirenena angamba tsy adikevitra satria mazava ho azy ny tenany izay solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Ambatofinadrana no efa mitarika izany antenimieram-pirenena izany, fa ilay firesahana ny lapan'ny Mahazoarivo ohatra ny mbola misy kakay politika tao aoriana amin'ny fitsipaham-pitokisana ihany izay nanonganana ny lehibean'ny governemanta sy ny governemanta tarehan'ny praiminisitra Ntsay izany ady hevitra resahany izany. Tanatin'izany resahany amin'ny hoe aoka izay ity resaka diaspora ity, fa mba manana andreo heverina fa solofo, manana andreo heverina ihany koa fa traikefa ny zanaka izany faritany Fianarantsoa izany raha ny afatra nambarany no renisitsika, ary tao anatin'izany ihany koa ny resahany fa faniriana izy ireo mba hananana mpikambana ao anatin'izany mpanatanteraka izany, folo any ho any fa tsy hoe roa na sahala amin'izany akory. Verenantsika inoana ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay mpitarika amin'ny Fizaha-Fafy tamin'ny lanonan-dehibe natao tany amin'ny kianjan'i Don Bosco tany Fianarantsoa tany tamin'ny faran'ny herinandro teo. Tainosoa tika Fizaha-Fafy, tainosoa Andriamatoa filoha, ny vatondray hagnato, tsy vato latsaka mitainoa soa fa soa ho anareo agny an'izao fa zahao ny hosolofon'ireo ray aman-dreny tany Mahazoarivo sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny Assemblée nationale. Minga tsasia-pandika teny zay avy agnapotsika zay fa ngay Andriamatoa filoha mpanavonina am'izay agnay fa ngay tsa hilikilika ko asina diaspora ao agnatin'ny fitondrana vonina ngay omenay anao ny vatonay fa jireo ny solofonay. Zay no ambarako anareo mba ho antoka, mba hampandroso an'ity Fianarantsoa ity, fa tsy hataonona lava tsika hoe cimetière de projet, cimetière ny faritanitsika mandroso atsika Fianarantsoa satria ny sationany efa niditra ao ny zanatsika, nisy firy niditra tamin'ity farany ity, tsahoroa koa ro hiditra amin'ny magnaraka lefa falifaly agnareo agny fa matoky sy mino agnay fa mba tsy ho latsaky ny folo ny hiditra ao amin'ny magnaraka, fa agnay de vonina hanao ny adidy amin'ny maha ony pirenenanay fa agnay ona tsy averso fa agnay manana ny sonay. Tsy tongatonga ho azy reny kabary reny fa misy antony sy dikany avokoa ao anatin'ny vanim-potoana mafana eto amin'ny firenena, fa maninona moa no amina démonstration de force na fampisehoan-kery lehibe satria vorovahoaka nahazo olona amin'ny Fizaha-Fafy no niteniny Ramatoa Kristina Razanamahasoa, ary maninona no ny resaka Mahazoarivo, izany hoe mbola azo antoka fa mbola ao an-tsainy mandrakariva ilay fomba nampitsarana n'ilay fitsipaham-pitokisana ka mbola nitazomana ny praiminisitra Ntsay Christian. Azo eritreretiny izany, ary fampisehoan-kery ihany koa ny amin'ny hoe manana ny maha izy azy ny zanaky Fianarantsoa fa tsy hilikilika na hatao tahaka ny hoe filam-bato fotsiny, ka rehefa tonga ny fotoana dia antsoina, ary rehefa tonga amina fanohanana lehibe
dia kitiany zany zanaky ny faritany Fianaratsoa zany, fomba fiteny mahazatra hatramin'izay zany ary nyresaha mihitsy ary hoe mba tsy ho cimeteur de projet na fasan'ny tetika asa intsony zany Fianaratsoa zany, ka raha ohatra ka vonina amin'izany filoham-pirenena dia afaka omen'ny zanaky ny faritany Fianaratsoa ny vato ho an'ny filohan'ny repoblika. Zay no fandikantsika ny hafatra zay nentin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Tsy vao tamin'ny faran'ny herinandro na vao androany akory zany adivaritra politika amina seza ao anatin'ity fitondram-panjakana ity fa efa nisesesy zany adihevitra seza izany, tahaka ny hoe gâteau mihitsy le fitondram-panjakana ho an'ny mpanohana ny fitondrana ka samy midongony azy ary manao zay fomba hanesorana na zay fomba hitenenana an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta indrindrandrindra tratran'izay fanenjehana mivaivay avy amin'ireo solombambaoka izay ny fanjakana amin'izao fotoana izao ary na ny prime ministre na ny filohan'ny repoblika dia hiantefany zany adihevitra izany avokoa. Tsy voasambana io tsika ary raha toa ka tsy ahivitsika eto ny tantara dia nisy fotoana Andriamatoa Rasoamaromaka Hery izay gouverneur amin'ny faritra Analamanga ary secrétaire national ny antoko TGV misarona amin'ny faritany Antananarivo dia nanambara mihitsy fa raha toa ka TGV daholo no anatin'io gouvernement io dia efa ela nandroso Madagasikara. No ikany araka izany ireo tonga taty aoriana ao anatin'izany gouvernemanta izany ary no ikany ihany koa ny amin'ny hoe tsy mitovina amin'izay mety tena hoendriky ny tolona teny am-piandohana ny ataony reto tafiditra ao anatin'ny fitantanana ny fanjakana miaradia amin'ny filoham-pirenena sy miaradia amin'izy ireo izao. Tsy ahivitsika izay fanazavana nentin'Andriamatoa Hery Rasoamaromaka izay. Fa raha tena ny TGV daholo no nampidirin'ireo ataoko hoe ministra rehetrarehetra tany amin'ny fitantanana ny firenena efa lasa lavitra noho izao tsika masamy teny amin'izany etsaka hoy izy hoe tsy TGV zany tsy TGV zany mameno ministera amin'ny teny aminao ary mbola miandry ny ataoko hoe reo mpikambana TGV hoe mba tokony ho tonga saina ny rehetra zay mahazo fitondrana anisan'izany za zay miresaka aminao zao hoe mba tokony jery le tena olona tena ny tolona tokony jery reo tena TGV. Iny ny secrétaire national ny antoko TGV olona manana maizy azy ary nanao fandarina manokana mihitsy ny resaka izay. Tsy izy rery ihany fa nisy olo-mamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny faefatra Rasoamanina Paul Bera koa dia nanao an'izany hetsika izany ka nilazany mihitsy fa tokony handray fanapahan-kevitra ny filohan'ny repoblika ary hanaisotra ny lalatiana Rakotondrazafa ministry ny serasera sy kolontsaina ao anatin'ny gouvernement io ary nitondra amin'ny banderole sy nitondrany an'ireo mpanaradia azy nidina an-dalambe niala teo Mahamasina fony nisy ny fifidianana amin'izay filan-kevim-pitondrana teo anivon'ny Omda nakeny amin'ny profesan'ny ministera ho an'ny serasera sy kolontsaina teny Anosy izany. Io nitsoika ny faneho-kevitra nambaran'ny député Rasoamanina Paul Bera izay nitaky ny fiala ministry ny serasera sy kolontsaina hoy isika tamin'ny tia fandalinana ity. Tonga eto amin'ny lohan'ny ministera zay androany ilaza ny alahelinay sy nimetaka hafatra ho amin'ny ministra izy moa tsy ao raha nisy olona natosikay rehetrarehetra reo teto Antananarivo dia lalatiana savao Facebook dia savao fa mandritra ny mandary manontolo tsy nitsara ny aro ny filoham-pirenena zay ireo indrindra manontena ekipana ratsy fanany ao ratsy totra ary maranako azy fa reto manko tsy zay no fanarahako tamin'reto fa resaka muzika maninony rajoelona tsy manao nininina mihitsy izy tsy efa miteniny ataon'ireo ianao président za mahatahotra an'ireo fa eto zay ataovy zay tokony atao rehefa manavotoan'olona soloa zay tokony soloana na raha tena tsy saino aksana izy de sarao fa zay tsy atao an'izao ataovy any amin'ny gazety any izy dia aloha olona azo ifampiresahana no atao na dia niteny ary ny filohan'ny repoblika tamin'ny fahafitony volana febroary rehefa nametraka fehezam-boninkazo heverina ihany koa fa tokony hifamela heloka dia tsy izay no faneho-kevitra izay nataony solombambaoaka ny Madagasikara Naivo Raholdina voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy fa ny azy ary dia mbola niozingiziny hatrany ny tokony hanesorana ministry mponina
Prince Souflira zay lazainy fa tsy mahavita ny asa ary ny filohan'ny Repoblika indray no manao ny asan'izany ministeran'ny mponina izany amin'ny fanatanterahana an'ireo asa sosialy. Mafimafy ny fanenjehana tao ao ny ministry mponina ary voalaza mihitsy ara fa nisy ny japy masinina, voalaza mihitsy aza fa tsy mahay manatanteraka ny asany ary manilikilika ireo TGV tahaka n'izay tranga niseho tany amin'ny faritra Vakinakaratra ny tiany ambara tamin'izany. Hoenotsika ihany koa izay mbola famelezana ny ministry mponina nataony solombambahoaka ny boribory tamin'ny fahadimy izay nandritry ny fametrahana fehezam-boninkazo fahatsiarovana ny 7 febroary tery amin'ny lapan'Ambohitsiroatra. Amin'ny ankapobeny dia tratran-daoly ny tanjona afatsy ny teo amin'ny sosialim-bahoaka somaro latsaka ka izay ny sokako manokana filohan'ny Rajoelina satria efa tsy nahavita azy kita ny ministera mponina tsy mahavita azy ny ministera mponina dia ny filoham-pirenena mihitsy no nandraindraikitra ka nahena foto-drafitrasa nampiadona foto-drafitrasa vaovao fa miditra amin'ny sosialy ny fitondram-panjakana. Dia ohatran'izany ilay hoe fifamelezana anaty ho an'ny fitondrana. Donc c'est zetsy, donc c'est zéro. Fieritreretana fa izy ireo ny tena nitolona ny hafa miara-dia amin'ny fitondram-panjakana ary mety nanankinanga i Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre Tsay Christian izany fitantanana firenena izany dia olona ny japy masinina ary tsy mahavita ny asany. Fa itona dia sahatsika aloha no miteny amin'ny hoe fangako moa ny tolona izany Tsay Christian izany raha ohatra ka tolona no resahana 2022. Ny mamparara tamin'ny 2022 dia tsy nahafantatra ny fisian'ny Prime Ministre Tsay Christian akory rehefa nisy ny fananganana ny gouvernement tamin'ny marimaritra iraisana. Fa rehefa nisy fifandresen-dahatra teo anivon'ny mampara dia nanaiky apahabe maso ary ny kabary ny faneken'izy ireo ho an'ny hoe hitatana ny gouvernement ary natolotra izy ireo hinga Tsay Christian. Adevitra politika izany resahantsika izany ary maromaro taty aoriana no niditra tao anatin'ilay valaben'ny lamasinina haingam-pandeha izay nambara fa tsy maharaka ny dian'ny filohan'ny Repoblika indray taty aoriana ka antony hanesorana azy ireo ao anatin'izay hoe fitondram-panjakana na ny mpanatanteraka gouvernement izay. Nambara fa tsy maharaka ny dian'ny filohan'ny Repoblika rehefa ataony tombana samihafa. Kanefa dia misy ihany koa ny tosika politika vato anaty manaisotra an'ireny olona ireny amin'ny fitantanany ny departemanta izay tantanana. Ny gouvernemanta ny tena mahazo fanankinana be indrindra ary farany teo dia niarana henontsika ny tamin'ny fanehoan-kevitra nataon'ny général Lilson izay gouverneur ny faritra Sofia rehefa nisy ny fandraiketana antso nataony ka tao anatin'izany no niparitahany ty resaka ity tamin'ny tambajotra sosialy. Nalefantsika ihany izany satria tafiditra indrindra ao anatin'ny adivarotra seza hifampisasahan'ireo voalaza fa niaran'ny tolona hono ka samy mahazo ny anjara gatoany dia alefa ihany ity fanehoan-kevitra nambarany général Lilson ity rehefa nisy ny fananganana gouvernement ka niadin-kevitra tamin'izany ny amin'ny hoe misy manolotra azy ho anisan'ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena saingy tsy izay moa ny fomba fijery ny filohan'ny Repoblika izay topo teny farany amin'ny fananganana gouvernement enotsika izany. Bonjour Ranabal, io moa vice président fa niresaka maro ny zavatra ny fampiresahanay izy ny aiky fa ny ankamaroan'olona rehetra proposé anahy ho saig fa agnisan'ny teniny dia hoe misy olona goavana anankoroa izy ny somary mbola misakana hoe zay les serge plus haut gradé amin'ny gendarme sarotra nalana azy, zay les serge tsy mbola nisy défaut sarotra nalana azy. Dia naveriko nandefasina message vocal izy omaly. Zao nataoko tamin'ny président. Monsieur le président, lazain'olona ny conseiller anao fa serge plus haut gradé fa kanefa ny ministre ny défense ny plus haut gradé amin'ny tafo koa nefa azony esorigny any. Dikan'izany azo esorigny saig. Faharoa saig tsy mbola nisy défaut. Lilson ngamba ho tsy mbola nisy défaut taminao indrindra monsieur le président. Ary nahavita lavitra no nataon'izay le serge io olo voatonga ny maly zahay ny proposé azy. Mba tonga fotoana andraisanay anjara satria mba nandray firenena iaraha manana ty tolona iarahana naminao tegna misy olo sasany vetivety kely na olona tsy nanino tsy nanino lasa ministre lasa ino fa antena namony tegna ho zaho sarotra ny azahoagna place fa mazana tsy zany moa ankasitrahana izay
fanendrena ataonao fa hoenjana izy ity zay nitako azy. Nitarika alahelo an'izay nihevitra fanontolona tamin'ny 2024 iny fanehoan-kevitra nataony Général Ilson iny. Ary taorianan'iny dia nisy fanehoan-kevitra samihafa ny amin'ny hoe fanga izy irery ihany no nitolona sy ny hoe taty aoriana izy vao nanatevin-darana izany 2024 izany. Aty amin'ny taona 2024 mbola ady hevitra foana ny amin'ny hoe iza nitolona iza tsy nitolona sy ny amin'ny hoe zahay mbola tsy nahazo seza, ranona ny nahazo seza ary ny taty aoriana indray no mahazo seza amin'izao fotoana izao, sy ny amin'ny hoe nanimba ny fanjakana ireo heverina fa tsy nafantatra an'izany hoe esprit antolo-bahoaka hoy izy ireo tamin'ny 2024 izany. Fa isika dia miezaka mitatitra fotsiny ihany. Tsy maro toerana mihitsy ity fanjakana ity ary ady varotry ny mpitady seza. Ary izay mihitsy ny tena isokajitsika azy satria raha toa ka fatra-panenjika amin'ny mpanao politika ireto mpitondra fanjakana reto ny amin'ny hoe mitady seza amin'ny mpanohatra, manozongozona fanjakana amin'ny mpanohatra, dia izao ataon'izy ireo izao no azo lazaina fa mitady seza. Tsy voasambana io isika no nisy ny hoe fifandrotehan'ny gouverneur sy ny solombavambahoaka, ny ben'ny tanàna sy ny gouverneur sy ny préfet, ny solombavambahoaka sy ny gouvernora, ny ministra sy ny gouvernora, ny ministra sy ny solombavambahoaka izay miady ampahabe maso amina resaka seza sy ny resaka hoe izay nitolona ianareo tsy nitolona sy ny amin'ny hoe izahay tonga taloha nareo taty afara. Izany no zavatra iaina ny fitondram-panjakana io. Mifamotika ampitorina io izy menakavy. Embolana tsy hametrahan'ny filohan'ny repoblika fametraha-pialana, mbola misy ady varotra fizarana gato ihany. Inona no tena tongavana amin'izany? Moa ve tsy ao ambadiky ny ady hevitra ny amin'ny hoe tario tiany aloha le fanjakana fa aza miady hevitra fifidianana isika fa mbola tokony ho zaraina tsara ny gato ary mbola tsy afa-po raha izay hevitra fa niarany tolona tamin'ny Yahya Rajoelina tamin'ny taona 2024, 2024 ka tsy anisany mba nisitraka izay tokony hisitrany amin'izao fotoana izao. Dia ady hevitra tsy mety vita hoy isika na dia fifarana aza ny mandaha dia mbola hifandrotehana ilay fanjakana kely izay efa ambivony dia ambivony no mitazona ny kofehy hipetrahany eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny mpanara-baovao dia samy mahatsapa fa ady fahefana, ady vola, ady voninahitra izany no anisan'ny tena spesialite na sanganasany ty fitondram-panjakana ity, ka tsy hain'izy ireo intsony ny manafina an'izany any amin'ny sehatra politika tokony hafina fenan'izany fa vaky ampahabe maso foana ny ady hevitra samihafa ateraka izay hoe fahatezerana, fahakiviana noho ny tsy fahaiza miaraka ao anatin'ity fitondram-panjakana tsy zarizary ity nateraky ny doublon. Raha antsika indray ary andrasantsika indray ny skandalina manaraka vokatra izany fahalaina na fahatezerana na fahakiviana tsy nahazo feheza izany fa hatreo aloha ny androany izany zava-misy izany malaza makasitraka tokola makatela tokovavy.